Ya dia rabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy hitondra fanazavana fohy fotsiny ihany momba ny fahaizana manavaka ny feon'ny Fieritreretana sy ny feon'ny Fanahy Masina. Io no anisan'ny tena problème matetika tsy haintsika zanak'Andriamanitra, tsy haintsika kristianina ny manavaka ny feon'ny Fieritreretana sy ny feon'ny Fanahy Masina dia resaka kely an'izy io voalohany indrindra aloha dia mila azontsika dia izao hoe io feon'ny Fieritreretana io dia zavatra anankiroa ihany no ataon'io feon'ny Fieritreretana io. Voalohany indrindra ny feon'ny Fieritreretana tsy maintsy na mitarika antsika mitondra ao anaty Fanamarina-tena, izay ny ataony voalohany na izy mitondra ao anaty Fanamarinantena. Izay ihany zany ny feon'ny Fieritreretana, ny feon'ny conscience, na mitondra antsika amin'ny Fanamarinantena na mitondra antsika amin'ny Fanamelohantena. Efa ao anatintsika izy io, efa ao anatintsika zany izy io ary tsy miova izay ihany ny asan'ny Fanahy Masina, ny asan'ny feon'ny Fieritreretana. Ny feon'ny Fieritreretana tsy andeha hitondra anao eo amin'ny asampamonjeny Jesosy zany mihitsy. Ny conscience tsy hitondra anao eo amin'ny Jesosy zany mihitsy, tsy ny asampamonjeny fa ny conscience dia na manameloka anao na mitondra anao amin'ny Fanamarinantena. Izay ihany zany ny asany, izay tena mila azo izay aloha. Dia izao nefa ny tena manetsika an'io conscience io ny tena manetsika an'io conscience io dia ny lalàna, tsy ny lalàna ny Mosaique ihany fa ny lalàna moraly, ny lalàna Fiarahamonina sy ny lalàna isankarazany zany ny tena mampiasa an'io feon'ny Fieritreretana io, mampiasa an'io conscience io. Ary io ilay tena azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, vokatry ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, tsy inona ilay feon'ny Fieritreretana. Dia izay no mahatonga anazy hoe na mitondra fanamelohantena eo amintsika ilay izy na mitondra fanamarinantena eo amintsika. Dia izao ny lalàna nefany dia raha eo anatrehan'ny lalàna zany tsika dia tsotra ilay izy hoe rehefa tsy tanterakintsika ny lalàna anankiray, na lalànan'ny Fiarahamonina io, na lalànan'ny Mosaique io, na lalàna inona io, lalàna moraly io sy ny lalàna isankarazany izay nampianarina antsika, dia rehefa tsy tanterakintsika ilay lalàna dia manamelo tenitsika. Dia tsy andanin'izay koa nefany raha sendra mba misy tanterakintsika ilay lalàna dia manosika antsika hanamarintena ny feon'ny Fieritreretantsika, ny conscience antsika. Ny olana nefa dia izao, ny lalàna koa tsy mahamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra, na lalàna inona zany tsy mahamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mety eo anatrehan'ny olona tsika marina, feo anatrehan'Andriamanitra tsika tsy marina mihitsy zany rehefa tarafina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy marina mihitsy tsika. Izay aloha zany mila azo tsara izay. Voalohany indrindra ny feon'ny Fieritreretana izay mitondra anao amin'ny Fanamelohantena na mitondra anao amin'ny Fanamarinantena, azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Faharoa manaraka an'izay, ny lalàna izay manetsika an'io feon'ny Fieritreretana io, izay ny lalàna dia manameloka anao, ary ny lalàna koa nefany dia tsy afaka manamarina anao. Zay zany mila azo tsara izay zavatra izay, izay zavatra anankiroa izay zany mila azo tsara izay. Fa etsy andaniny kosa ny Fanahy Masina amin'izay, tadio tsara fa ny Fanahy Masina dia ny Fanahy Masina indray dia sady tsy manamarina anao no tsy manameloka anao, fa ny Fanahy Masina kosa dia ny ataon'ny Fanahy Masina dia tsy misy afa-tsy ny mitondra anao eo amin'ny asampamonjeny Jesosy Kristy ary manamarina ny asampamonjeny Jesosy Kristy. Izay ihany zany ny ataon'ny Fanahy Masina. Dia ireo anankitelo ireo mila haintsika kristianina tsara ny fiasan'izy ireo. Ny conscience etsy andaniny izay mitondra anao amin'ny Fanamelohantena sy ny Fanamarinantena. Ny lalàna etsy andaniny izay manameloka anao nefa koa tsy afaka manamarina anao. Ary farany dia ny Fanahy Masina etsy andaniny izay sady tsy manamarina anao, ny tsy manameloka anao, nefa kosa manamarina ny asampamonjeny Jesosy Kristy irery ihany. Ohatry ny ao anarany fiasan'izy io. Raha azontsika izay dia ireo zany ilay zavatra anankitelo, ny lalàna ny eo ampovoany, ny feon'ny Fieritreretana miaino ny lalàna, dia rehefa tsy tanteraka ao lalàna dia ozy izy hoe meloka ianao, ozy izy ny feon'ny Fieritreretana hoe meloka ianao. Dia rehefa mba misy kely tanteraka ao indray nefa tsy ho tanteraka ao koa izy rehetra,
dia ozy izy ny feon'ny fieritreretana hoe marina ianao satria ianao kosa efa mpananao an'izao. Zay zany ny ataon'ny feon'ny fieritreretana. Ary ohatran'izany daholo ihany koa na ny zavatra rehetrarehetra efa ao anatintsika arany misy lalàna ara-piarahamonina. Za ohatra mahalala fomba, za zao, za ao anaty fiarahamonina mahay mitondra tena tsara sy ny ohatran'izany, dia Manamarintena, feon'ny fieritreretana ny manao an'izay. Asan'ny feon'ny fieritreretana ny Manamarina, mitondra anao amin'ny Fanamarinantena. Fa aza fangaro mihitsy fa ny fanamasina tsy manamarina anao mihitsy, na ratsy ny ataonao na tsara ny ataonao, na manoto ohatrin'inona ary ianao tsy manameloka anao ny fanamasina, ary na manao zavatra marina ohatrin'inona ary ianao tsy manamarina anao ny fanamasina, satria ny fanamasina dia manamarina ihany ny asampamonjena Jesosy Kristy. Ohatran'ny ao anarany fitrangany, rehefa tena zanak'Andriamanitra tsika, eo anatrehan'ny zavatra anankiray mitranga dia taddio foana, fa ny asan'ny fanamasina. Satria izay ny tenin'i Jesosy hoe ny fanamasina ozy izy dia mampiaiky anareo ny fahotana ozy izy sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Fahotana satria tsy mino ahy izy. Ny asan'ny fanamasina zany dia mampiaiky antsika an'ireo zavatra ireo hoe itsika sady mpanamelontena no mpanamaritena. Zay ny ataon'ny fanamasina, ary raha ny tena marina zany, io feon'ny fieritreretana io dia efa eo amintsika foana io, tsy mila amboarina io zavatra io, fa ny feon'ny fieritreretana dia na manameloka antsika na mitondra antsika amin'ny fanamarinantena foana. Zay foana ny zavatra iainantsika kristianina zany. Fa eo anatrehan'izay kosa dia izao, isaky ny manamelo-tena tsika dia miteny amintsika amin'ny fanamasina hoe ekeo ny fahotanao, ekeo fa meloka ianao eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny lalàna, ekeo fa meloka ianao, fa nefa kosa inoy fa efa voavela ny eloko ao, ary efa nitsangana tamin'ny Jesosy Kristy nanome anao ny fandresena. Zany hoe fanamasina zany, rehefa manamelo-tena tsika, maheno ny feon'ny fieritreretana, maheno ny conscience, dia ny anjaran'ny fanamasina dia miteny amintsika, mibitsika amintsika hoe ekeo fa meloka ianao, nefa koa inoy fa efa voavela ny Jesosy Kristy ny eloko ao. Zay ny zavatra voaloha. Rehefa manamaritena kosa tsika, dia ntsika ny afantarantsika an'io mantsy mivoaka ao anatin'ny fitsaharantsika, lasa enitsika fa ohatran'ny miavoavontsika, ohatran'ny miavonavontsika, ohatran'ny lasa mirehare, ohatran'ny enitsika ny toe-pontsika zany, tsika dia efa maheno an'io. Dia rehefa manamaritena tsika dia ny fanamasina kosa, rehefa mitodika eo amin'ny asampamonjena Jesosy Kristy tsika, ny fanamasina mampasiaha antsika hoe tsy marina ianao, ekeo fa tsy marina ianao. Fa saingy izao kosa, Jesosy Kristy rery ny marina ary nanamarina anao, ary efa nanamarina anao. Ny dikan'izany ry havana dia izao, taddio tsara fa ilay fitenenana hoe efa voavelany Jesosy Kristy ny elokontsika rehetra, marina zany, tsy diso zany, fa saingy izao eo anatrehan'izay famelan'i Jesosy Kristy ny elokontsika izay, dia ny feon'ny fieritreretana dia manameloka antsika foana hoe tsy marina zany. Aiza koa ianao izay voavela eloko eo, zao ve ianao dia voavela eloko, zao ve ny ataonao dia voavela eloko. Dia ny anjarantsika dia izao, miaiky ny feon'ny fanamasina ary miaiky hoe marina zany, tena meloka, fa saingy izao koa nefany ny fahamarinan'Andriamanitra dia tsy miova mihitsy satria efa navela ny eloko. Toe-po zany hoe tompio-maika ao anatin'ny tompio manaiky ao anatin'ilay famelan-keloko Jesosy Kristy, mifanena amin'izay koa ny fiaikekelikotsika, zay mampiaiky antsika amin'ny fanamasina, na mikika ao anatin'ny feon'ny fieritreretantsika ary hoe ianao meloka ka jerety ataonao, zao ve ianao dia zao ve ianao dia zanak'Andriamanitra, zao ve ianao dia zao, dia manaiky tsika, mila manaiky tsika, fa saingy eo anao koa tsika dia atsanga amin'ny fanamasina ary mandray ny asampamonjena sy ny famelan-keloko efa vitan'i Jesosy. Tahaka an'izany ihany koa ny fanamarinana, zany hoe Jesosy Kristy nefa nanamarina antsika ao amin'ny fanahy, dia efa marina foana tsika eo anatrehan'Andriamanitra noho ny amin'ny asampamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy, fa tsy noho ny amin'ny ataontsika. Fa amin'ny fotoana kosa tsika mandeha manamaritena dia mampatsiahy ny fanamasina hoe aza manamaritena fa tsy marina ianao amin'ny zavatra ataonao, na zavatra tsara hitan'ny olona ary ny ataonao tsy marina foana ianao, dia miaiky tsika hoe eny Andriamanitra manaiky afa tsy marina, ampatsevy ny fanamasintsika hoe tsy marina tsika, na inona na tanteraka tsika daholo ary ny lalàna rehetrarehetra na irréprochable ary ny comportement antsika eo amin'ny fiarahamonina dia tsy marina foana tsika, fa ny asampamonjena Jesosy Kristy no marina ary manamarina antsika. Dia miaiky tsika eo anatrehan'izay hoe manaiky a Jesosy fa tsy marina, satria ianao rery ny marina, ny ao ny manamarina. Dia ao anatin'izay rehefa tena mitoetra ao anatin'izay toe-po feny fanetretena izay tsika, satria lasa ao anatin'ny toe-pontsika dia sady tsy marina tsika,
no nefa koa meloko tsika raha tsaraina amin'ny lalàna. Raha tena mitoetra ao anatin'izany toe-po zany tsika dia tena hivoaka eo amin'ny fiainantsika ny herin'ny asa-pamonjen'i Jesosy Kristy ary ny fanahy masina nitarika antsika mandrakariva amin'izay zavatra rehetrarehetra ataontsika, satria lasa tsy mivo amintsika intsony le izy. Itsika tsy marina, itsika meloka, fa izy kosa ny asa-pamonjeny namela heloka antsika ary ny asa-pamonjeny ny manamarina antsika. Fa tena razontsika izay dia tena hiseho amintsika le tena fiainana be dia be ao amin'i Jesosy sy ny voninahitr'Andriamanitra. Zavatra mila izarana isan'andro isan'andro zany, mila iainana isan'andro isan'andro zany ary toe-po zany. Toe-po zany fa tsy fanamboaran-tsaina intsony zany, toe-po zany. Dia ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy izay efa tia antsika dia namela ny helokantsika noho ny amin'ny asa-pamonjena izay vitany, sy Jesosy Kristy izay nanamarina antsika ary izy rery ny marina nefany, fa tsy noho ny amin'ny ataontsika mamarina antsika fa noho ny amin'ny asa-pamonjena izay nataon'i Jesosy Kristy. Amen.